Voici. Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Voici. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Voici. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tean'io ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Correo de Madagascar. Miraba tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ny fandarana ho izitsika amin'izao ariva izao eto any koa ny talian'ny famoahana ny gazety Correo de Madagascar. Mirabanao Frank Ramarson. Mirabanao sinaizy ary miraban'ny mpiaintsika amin'ity fandarana ho izitsika ity indray. Ia araka izany ary Frank Ramarson aiza hoaiza izany loatsika izao amin'ny makasika ny toetra raha politika amin'ny ankapobeny raha ny fijeriny Correo de Madagascar azy. Raha ny fijeriny azy aloha dia ny hoe le resaka fifidianana aloha nohotrany hoe mahoaka ihany satria mbola mitohy ihany ny filazan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina fa hoe mila fifidianana izy aloha amin'ity farany tony ity. Fa olana amin'ny crise tokoa nge zay Frank Ramarson. Fa olana amin'inona moa le fifidianana tadavina hoe fifidianana législative ary izy dia ataoko ngao fa dia tsy ao anatin'le semahan'le comité international intsony. Raha izany no tadavina satria raha ny katsikatsi politika tadavina io dia tsy mety mihitsy izy zany nisy ny fifaranan'ny tetezamita satria ny fifaranan'ny tetezamita dia araka filazantsika azy foana fa dia ny hoe ny fifidianana ny filohan'ny repoblika ary ataoko ngama fa karazana ihany ohatrany hoe sabotage izy ny teny frantsay zavatra tiany atao satria na amin'ilay hoe fionan'izay ataony amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana azy dia ataoko hoe tsy dia mazoto loatra izy raha hifahatana azy anefa ny raha hitanao fa tsy sankisanky tsony nataon'ny totsika hoe communauté internationale sy ny sadeky milaza fa raha ohatra misy totsika hoe vokatra ratsy tsy mifanaraka izy rola amin'ny raiky amin'ny telopolo jolay dia tsy ao anatin'ny tetezamita intsony. Ka ataoko ngamba fa jeren'izay daty zay ngamba Andriamatoa Andry Rajoelina koa mba hampanao blocage kely ihany ngamba amin'ilay zavatra mitranga ary matoa izy mbola misisiky amin'ilay hoe législative amin'ny farany taona nefa fata fa fa nisy vola ny débloquer ny totsika hoe ny Union européenne ho an'ny senita zay efa milaza fa amin'ny herintaona le fifidianana na dia amin'ny premier auguste ary izy no ilaza an'izany dia eto zany fa misy zavatra tsy dia mifandray loatra tsony amin'izay totsika hoe ny restitution amin'izao fotoana izao. Zany hoe ohatrotrany ahoana zay endriky le tsy fifandraisana na tsy fidipijery amin'ny senita sy ny mpitondra zay zany zao Frank Ramarson sy ny ao aorianany zay. Ka le mpitondra nge zany zao zay ataontsika sursis hatramin'ny raiky amin'ny telopolo jolay dia mbola miziriziry mpitondra raha fa mitena mpitondra dia ny filoha Rajoelina zany hoe tsy maintsy manao fifidianana amin'ny alohan'ny farany taona. Raha manaraka fotsiny nge izy lalam-panorenany hoe tsisy fifidianana azo atao ao anatin'ny ataontsika hoe période de pluie dia tokony manaraka zay izy aloha. Ray zay. Faharoa dia hita mihitsy izy zany fa tsy te hanaraka zay ataontsika hoe zay eritreritry ny communauté internationale fa zay sepatany ihany ary dia monty milaza hoe mora izy organisena ny élection de proximité dia législative. Fa zava eto amin'ny Andriamatoa filoha raha ohatra hoe législative atao hoe rovina ny farana ny tetezamita. Izany ny tianao atao hoe sino tsy maintsy hanenty gouvernemanta vaovao indray zany zay misy hoe premier ministre dia ilaza amintsika rapitsy hoe tsy tao manala le fifidianana atao ka andao aloha no zavatra lavorary tsara dia mbola any amin'ny 2015 ihany tsika voanao tsisy olona voafitaka amin'izany tsony zao ary toko fa olon-dehibe fa misy mpanao politika matotra amin'izay eto na hita fa orienté raiky amin'ny telopolo jolay dia ivafenitra Madagascar ka atoko ngamba fa le mirediredy amin'izay ngamba zao eo amin'ny lafin'ny politika efa vitsy zay satria efa ny comité international zao no ataontsika mitatana ny hoavin'ny Madagascar amin'izao fotoana zao satria tsy haitoko satsony izy la gazety zay tsy sankisanky tsony fa tena izy io ka dia alaivony disposition nareo momban'izay. Fa lisy kosa Frank Ramarson na fanapaha-kevitra noho ny fiandrianam-pirenena ihany koa nge tsy maintsy jerena fa tsy dia ho bakeo ny vahiny foana antsika amin'ity raharaha-pirenena. Fa izy moa vahiny bakeo antsika nanao coup d'état nisy vahiny bakeo anao ka atao sa hoe nisy vahiny bakeo anao ve manaova hôpitaly manara-penitra nisy bakeo mibakeo anao rehefa koa malagasy tsy mahavita azy zany mpanao politika efa telo taona nge niandro ny totsika comité international tsy hoe le médiation
mahatonga an'io fa isika malagasy no tena tsy ao anatin'ilay ataontsika angamba aloha hoe le cadrage sy le critère zay tadavinao momban'izay lalàna droit international ka ataoko angamba fa aoko zay le fanjinerainy satria tsy ampy ataontsika hoe calibre isika tsy ampy aizana compétence le mpitondra teo ary hita fa zavatra gaboraraka ambony ambany na zay no hoe mbola misy fétangible mandeha zao manao investissement social izy amin'ny hôpitaly manara-penitra zay lazainy anefa miteny zao ny UNICEF fa na deny hoe momba an'le hoe tsy fampitsakafo ny ankizy azy amin'le budgétaire tsy ampy de asa zay fandehanko momba ny hoavy ny ankizy zany andreo zay tsy be ny 500 ny ankizy latsaka ny 5 taona no maty isato no maty zany moyenne satria tsy ampy sakafo tsy ampy an'le ataontsika malnutrition zany de zavatra ray tokony je zany de hitatsika mazava fa misy zavatra tsy manjary reto ary ko hoe niakatra be ny tany ataontsika hoe fahantrano ataontsika hoe 20% malagasy no mahantra ary 20% malagasy tsy mandray afa-tsy latsaky ny $1 nga misy tao pariteto izy ny statistique ka inona zany zay ve zany toizana tiana Andriamantoandro Rajoelina toizana am'izao fa de hoe ajanony am'izay ozy izy ny communauté internationale na rahalahy tsy fakazo na irierisaky 21 juillet zao 22 arky ny filaza hoe ny Maurice ny Seychelles minondray anao zao fa mety fakazo izy rola zao mba hoe hijanona eo ngamba samy perdurer ty transition ty na ity crise ty fa am'izao fotoan'izao aloha de leo ary mitovy hevitra miray feo na ny américaine na ny frantsay na ny sud-africain na ny euro-africain na ny européen na ny ONU hoe oka zay tompoko fa tena tsy mijery amin'ny vahoaka anareo koa anareo mpitondra ka de tsy fatato zay oto rapitsy ia raha mijery an'izay famakafakana fo zay Franck Lamarson zany hoe mety tsy ho candidat zany izy mirahalahy mianaka aiza ho iza le zon'olombelona sy ny lalam-pandrenana sy ny zoiresa-pirenena amin'ny hoe fahalalahana amin'ny filatsahako fidiana raha zay no mety fanapaha-kevitra ivoaka izy ro laky tokony hoe raha ohatra izy ao anatin'le tia tanjazany tokony mahita an'izany izy ro laky sakana amin'ity resaky ty tsy hoe ny communauté internationale raha mampatsy azy fotsiny zao ny dega vitanareo to anatin'ny 10 taona ary hoe izy ny fahalalahana hoe vita firy ny olona ngatsainy ro olona reo izy ro lahy tetoekaretsika ve mandeha am'izay lona ary ity zany zao fa na tamin'ny andro tomarano marika valomana de niatoko ny fanampiana tamin'ny décembre 2008 satria be ny gaboraraka be ny gabezy nisy mauvaise gouvernance ary ny lerangaha ty de ohatr'izay ko hoe ity zany zao fa le ao anatin'ny toekaren'ny malagasy anatin'ny anina social raha tamin'ny andro marika valomana nge hoe isy ve fandosoana ve ny industrie malagasy hoe miverina anatin'ny secteur formel ve la informel ny zava-nisy nge de naarika nyteny olona nanatena reo zay entreprise kely teo anatin'le informel hititra any amin'ny ara-dalàna zany formel hoe iroborobo tsy zay fa ny fagositeny zany hoe nataony tiko ataontsika hoe karazana ataontsika hoe nalainy dolo zany ny marché nalainy zany fagosité ozy de frantsay ireo entreprise reo de izy nanjary amin'ny lehibe le empire tiko zay zava-nisy tia indray nefa ny am'le hoe tsy misy fandosoana fa tapaka ny akoa tsy nisy zany le ataontsika tsony hoe asy tsy anasa ty zone France noho ny crise politique zay izy no ataontsika hoe loharanony zany tamin'ny akafatondrana de nidy ny ataontsika hoe orinasa be da be ka de jereo akarzany zany ny vokatra am'izao fotoan'izao faly ve ny vahoaka na siovana ve ny vahoaka zay zava-misy ary zay ny constaté ny communauté internationale zay ke natonga atsika hoe nasaina tamin'ny voalohantsika hoe ifanaraka nalena daholo zany ambony ambany hoe andao ifaramony maputo andao atsy andao aro tsy nety mifanaraka any africain zany zao de inona zavatra ny teneny fifidianana aratao zay nitano ataontsika hoe renforcer anao le fifidianana manara-penitra zay mahatonga azy atao amin'ny heritaona amin'ny juin 2013 fa raha mbola fifidianana mbola Andriamantoandro Rajoelina no manao azy de tsisy zany ataontsika hoe reconnaissance zany ary tsisy anaiky zay atao fifidianana am'izao endriny zao fitondrano zao amin'ny akapeny inona ny vahaolana ivoatsika amin'le crise ary Franck Lamarson vahaolana ivoatsika zany de tsy otsony izy roa zay nge fa nasorotsorety amin'ny communauté internationale nge zay faharoa zany de samy manao ny asany am'izay gouvernemanta zay tokony natsankana am'izay de mety indreo Belgique gouvernementana technocrate am'izay na teo anaty feuille de route azony parti politique manenty technocrate
tsy zaka zavatra tsy mofetsaka mba olona mahay compétent manana diplôme fa tsy ololo-prôna fa tsy amy gouvernement totsao c'est ataontsika mampisy problème gouvernement technocrate fotsiny atao de manao affecté na le affaire courante ny CENI manao mana fifidiana satria indépendant io zany zao no organisme ataontsika mandeha am'izao fotoana zao ary zay toana ny comité international de tokila le CTCST zay ataontsika hoe politika zany no atao zay hoe tokony andinika na manahaka zay asan'le gouvernementa zay zany no atao le CTCST satria efa vita daholo ny lalana rehetra na de hoe tsy tsara hoe tsy hoe ataontsika fitenitsika hoe arifomba aza tsy tonga lafatra le izy fa de efa tapitra vote daholo zany zao zany zao tokony anara-maso ny asan'ny gouvernementa ny mpanao politika ary tokony ko mijery hoe manao ny asany ko ve le senita amin'ny mampanao politika azy zay zany hoe asa fanara-maso ny parlementa am'izay zavatra zay fa aloha senita no manomana ny fifidiana araky n'le hoe mahasenita azy institution azy zay ampinina ataontsika hoe firenena ampiaina sy ny firenena européenne ary efa nahazo vola izy io ataontsika hoe efa namoka nahazo vola ary le matony européenne nahazo vola tamin'io ny senita dikany dia tsy makatozy le sotrandramatonjy ratsivelona hoe manao législative zay zava-misy ary ny prime ministre de efa nanaiky tany Bruxelles fa hoe amin'ny heritaona 2013 fifidiana ka tsy fantatro mihitsy inona ny tiany Andriamatoandro Rajoelina tao fa za de mihino fo saboteny io fionan'io za mihino fa tainao coup de force izy amin'ny hoe mba hoe unilatéral la ty zavatra ty de zay mahatonga azy hoe suivante rimeriny atao amin'ny feuille de route ministre suivante fa esoy ihany fa mbaky amin'ny telopolo jolay longama de misy zavatra afitranga aloha orinan'izay hoe mba zavatra ataontsika hoe lalana vaovao na lalana ataontsika hoe renouveau de la feuille de route izy ny teny frantsay am'izay tonga am'le hoe aller jusqu'au bout de la logique am'izay zany tsika am'izay satria Andriamatoandro Rajoelina tsy mety mihitsy le hoe appliquer l'article 20 ny feuille de route mody ny exilé politique anisan'izany zany iara-valomano satria zay ny dikan'io koa ary zay ko ny dikan'le hoe ho atao ny farany taona ny fifidiana mba tsy latsan'Andriamatoa marque ravalomano satria zay efa nanao le lalàna anatin'izay tsy maintsy enimbolana mipetraka eto matonga misy antony any izy hoe premier route zao no vitena am'izao fifidiana za sûr fa senita aloha tsy hanao an'izay fa anao forcine am'izay aloha de Andriamatoandro Rajoelina am'le senita nefa na adininy fa hoe commission indépendante io zao tsy azonao tsony baikona ary zay no tsy tokony budget panjakana no finansian'ny senita fa aloha zany ny avenivelany mihitsy manao azy isorananao Frank Ramasona teto amin'ny fandaranao isika tamin'izao androany zao soranao sinaizy ary misotra koa zany rompianjiniotsy mandrapitafa ao amin'ny fotoanantsika manaraka andray ary tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka efany alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina